Anisan'ny teboka notsindrin'ny iraky ny FMI teto amintsika moa ny fiainan'ny vola malagasy ny lanjany eto ny Tinambara. Ankoatra izay voalazana ihany koa fa tokony ampitomboana ny tahirin'ny vola vahiny eo anivon'ny banky FIB. Raha ny androany dia 730 ariary ny iray euro ary 520 sy 510 ariary ny iray dollara raha ny eo amin'ny mid na ny marché interbancaire de devise no resana. Nanazava ny antony nampisy ny fiainan'ny santam-bola izay moa ny gouverneur vaovao ny banque FIB ny Madagasikara Andriamatoa Alain Raslofondraibe. Ny mahatonga ny dépreciation ana vola pirenena anankiray dia misy antony maromaro. Ny antony voalohany indrindra amin'ireny dia samihafa ny inflation eto amintsika sy ny any ivelany. Fatatrareo araka lazainy chef de mission teo fa 700 ohatra ny eto amintsika ampijerynareo ny inflation any amin'ny tanàna Mandroso any amin'ny 300 abetsaka. Zay zany ny antony voalohany mahatonga ny dépreciation. Ny antony faharoa dia ny lanjan'ny vola miditra sy mivoaka. Efa vola devise resahantsika efa betsaka no mivoaka noho ny miditra dia ohatran'ny tsena rehetrarehetra io tsy mitongilana ry izy. Dia ny valiny zany dia hoe ahoana ny ahafahana manatsara an'izay zany amin'ny ho avy. Dia ampitomboana zany ny vola miditra noho ny mivoaka. Zay le mahatonga an'le hoe ezaka ny fanjakana amin'izao fotoana izao mitady fanampiana aide budgétaire samihafa fa eo ihany koa le investissement zay tokony hiditra eto hitondra vola vahiny. Amin'izay lafiny zay zany dia hitombo isan'ny vola vahiny miditra noho ny mivoaka. Zay zany ny anankiray. Ny anankiray faharoa dia toy amin'ny lazaiko voalohany hoe tokony tsy dia asina elanelany be loatra ny inflation misy eto amintsika sy ny any ivelany satria raha mitombo io dia mia mazava ho azy zany fa miaratsy hatrany ny sanam-bolantsika. Ny ministry ny teti-bola sy ny tahirim-bola mpanjakana moa dia nanamafy fa tokony ho amafisina ny tahirim-bola mbahiny amin'ny taona 2012. Ezaka zany à partir de 2015 dia namafisana ny réserve anaty devisika mba tsy hisy dépression be loatra ny ariary. Raha ny fantatra dia mitotalany amin'ny 700 tapitrisa DTS ankehitriny ny tahirim-bola mbahiny misy eo anivon'ny banque FIB ny Madagasikara tahiry izay tokony aharitra any amin'ny 2 volana any.